Voalohany aloha nisy roa volana lasa zay nisy fanarahana napetraka niaraka tamin'ny commune Majunga dia niresaka fifanarahana fanajariana ny tanàna miaraka mivondrona mpandraraha ny Dubai. Io moa ny rady groupe io dia tao anatin'izay no zavatra telo fanarahana dia fanamboarana lalana ny miaraka amin'ny groupe américain miaraka aminay zany zay mpiara-mombonantoka dia Teratech dia misy koa ny fanaovana master plan dia misy koa ny fanaovana ny fanajariana ny ireo resaka angovo. Ny androany zany dia midy mifotony tonga amin'ny karazana digana manaraka zay dia miaraka tonga eto toerana zany ny Teratech zay sotenany avy any États-Unis avy any Amerika satria ny Teratech dia orinasa amerikanina zay anatanteraka anao andrana eto amin'ity lalana ity isorako manokana ny lehibean'ny faritra sy ny lehibean'ny tanàna ny Majunga satria niaraka mifandrimpona hoe ohatrany hoe nanaovana ny andrana moa zany dia ho raisinay zato isan-jato fanamboarana azy na rabola zany mba hampiseho ny topaifana rehetra hoe ohatrany ahoana zany Teratech zany. Izy moa zany teknôlôjia vaovao zay avy any Amerika zay fampiasainay any Dubai na any amin'ny tany anefitra zany. Zay ny tena tsondia voalohany dia ny technicien avy any États-Unis zany efa tonga ary ny produit ananatanterahana zany dia efa eny ambony sambo ary tonga amin'ny 9 Jona. Mampiavaka ny teknôlôjia Teratech aloha dia voalohany indrindra izy mora vidy indrindra satria ny zavatra ampiasaina aminazy zany dia ny zavatra misy eto toerana ihany fa miaraka amin'ilay teknôlôjia hoe polymère. Dia ny faharoa mora koa izy amin'ny resaka fandaminana raha piarina amin'ny asfalta na amin'ny goudron satria izy zany dia mafy satria tamin'ny herinandro zay nanao test tany amin'ny firenena maromaro Meksika dia Arabie Saoudita dia nanao fanaovana test nio resaka famafisan'ilay lalana io zany dia ny atanjona faharoa koa dia ny tsy tanjona moa fa ny mampamora azy koa dia ny resaka fafoezam-potoana anamboarana lalana satria ny 1 kilometatra dia 5 andro ny anaovana azy 5 à 7 andro eo ary rehefa vita ilay lalana dia 48 heures dia efa azo andehanana ny lalana. Zay zany mahasamihafa azy. Inona mety totoiny zany aorinan'izao? Ny toerinan'izao dia araka ny resana teo aloha ty aloha ny voalohany indrindra ataon'ny Teratech zany le Teratech le anao ny lalana zay avy any Amerika satria efa niala tany California ny machine anamboatra an'ilay andrana lalana eto tanàna Mahajanga. Ny toy an'izay rehefa avy eo dia isy PPP io moa anatin'ilay cadre ary isorako ny fitondrana fanjakana malagasy satria voafidy tamin'ity taona ity ny lalàna mifehy ny décret ny resaka 3P dia ao anatin'ny cadre 3P zany no iarahana ny région satria araka nyrezahako ambony ambieny dia nisafidy any tanàna ny région ambony zay ho partenaire amin'ny alalana tetikasa ohatran'izao. Ny aorinan'izay koa dia isy araky ny hitanareo ngambany misy ny ekipa zany avy amin'ny ao anatin'ny groupe resaka énergie izay araky ny etaetana apetraky ny faritry ny boina teto dia hiezaka anampy an'zareo zay aloha anao ny karazan'ny faisabilité na ny hoe ny étude rehetrarehetra anatanterahana n'ilay le resaka famahana ny problème n'énergie. Zany kory tsy midika hoe zay no avitan'ny amahany rehetrarehetra fa anao ny anatanteraka zay hoe ohatrany ahoana satria araky ny resan'ny chef de région teo ngambany dia herinareo tsara hoe io ny lalandrahan'ny toekarena ka raha ohatra ka tsy milamina ny énergie ka ho vita tsara ny lalana dia ho sarotra tsisy zavatra afaka mandeha ka ny adidinay amampandraraha ny tena dia araky ny resana teo dia ny fomba rehefa miasa ohatran'io ny vondrona avy any Dubai dia misy ny atao hoe stratégie partenaire dia ny stratégie partenaire anay zany dia ao dia efa misy ny avy any Chine, misy ny avy any États-Unis, misy ny avy any amin'ny firenena hafa izay iaradiana tanteraka an'ireo zavatra eo ka ny toyany aloha zany androany aloha dia ny Teratech manomboka dia manaraka zany ny étude satria efa misy dingana manaraka koa efa hojerenay amin'ny resaka énergie fa mbola tsy afaka holazaiko anareo aloha hoe aiza zao ny toyany. Zavatra fantatra koa rehefa misy projet ohatr'izao manahoana ny loharam-bola zany?
Zay fanontaniana zay tena tsara fipetraka mihitsy satria efa maro no misy manontany. Voalohany indrindra aloha zany ny Terateka efa araky ny resanay tamin'ny famelabelarana natao ny rahana tamin'ireo olona niaraka tamin'ny mairie-ny Majunga, dia ny loharanimbola zany amin'ny Terateka aloha dia amin'ny fanaovana ny lalana aloha dia ny Terateky ny orinasa avy any Amerika avy any États-Unis manokana mihitsy no hiantoka an'ilay anaovana ny test aloha. Dia rehefa avy eo izahay zany manana organisation anankiray anao fonds d'investissement ny anaran'io zay hiaraka anampy zay satria ny azadiny fa ny Terateka dia anisan'ny resaka région anankiray manampy ino moa ty manana ny atao hoe association de chercheurs dia izy ireo zany efa misy financier manatanteraka ny famezana vola ho an'ireo izay anaovana ny donation, fa io tsy donation fotsiny fa ny zavatra objectif zany dia izay zany hiaccompagner an'ny région na ny commune anao karazana business model fiteny azy na business plan afahana manao ny fitadiavana ny famatsim-bola miaraka aminay satria ny manana partenaire fonds d'investissement be da be zany zay maneran-tany na any États-Unis na any Dubai na any Chine fa ny antony dia miainga foana amin'ny zavatra programme anazy aty Madagasikara ary eto dia tiako tsy pihana tsara mihitsiny fa ny vola miasa rehefa zany orinasa amerikanina zany tsy hoe miara-miasa amin'izay vondrona eritreretin'ny hafa hoe ary amin'ny vola tsy fantatra ny fiaviana zany fa ny amerikanina tsy manao zavatra tsy mety fa tsy maintsy miainga amina zavatra misy maripototra daholo ny famatsim-bola iarahana miaraka amin'ny amerikanina.